Miarabantsika isa-tokantrano, toko lahy sy toko vavy. Efatra amby roapolo ora taorian'ny nahafantarana fa 900 ariary ny fiakaran'ny taxi be rehefa niakatra ny vidin-tsolika teto Madagasikara, dia mbola tsy mikatona ny adevitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny fifaliana sy ny tsy fahafaliana eo amin'ireo mahazo tombony sy mahatsiaro maty antoka amin'izao fiakaran'ny vidin-tsolika izao. Ny tontolon'ny fitaterana no resahantsika satria raha ny zava-misy tamin'ity androany ity dia nampiseho ny tsy fahafaliany ireo mpitatitra izay manao asa fitaterana manodidina an'Andrenivohitra. Ny aina izany tamin'ny marain'io ny teny Andorany fotsy raha nilaza izy ireo fa tsy mety ny fampiakarana 900 ariary satria mitarika faty antoka ho an'izy ireo rehefa natao ny kajy ara-teknika amin'izany asan'izy ireo izany. 900 ariary no napetraka ireo mpitatitra teny Andorany fotsy ary vitsy ireo taxi be izay niasa tamin'ny marain'io. Nitangorona ny olona ary somary nanansarotra teo amin'ny endriky ny fitaterana izany. Be mpampiasa tokoa manko ny fiara fitateram-bahoaka raha ohatra ka iny lalana Menatsimo amin'ny lalam-pirenena vaventy iny. Dia tahaka izay ihany koa ny zavatra mitranga raha ohatra ka resahana ny zava-misy any Mahajanga amin'izao fotoana izao. Mbola ny fimenonmenonana ao anatin'ny sarandalana no betsaka. Eo ny bajaja, eo ny taxi-ville, eo ny taxi be izay mitaky ny hampiakarana izany sarandalana izany. Ny any Sambava moa dia io marain'io ihany koa dia naka-toerana ireo mpitarika amin'ny alalan'ny bajaja ka nitaky ny hampiakarana izany ho amin'ny sarany mahamety azy ka nofaritan'izy ireo ny sarany midina amin'ny goudron sy ny any amin'ny lalam-potaka isaky ny fasika izany. Mbola tsy mivaha atsakany sy andavany nefa ny zava-misy an'ny Tomasina satria mbola somary mihazohazo eo amin'ny endrika izay fitaterana bajaja izay ho an'ireo mpampiasa izany. Mbola ny tontolon'ny fitaterana ity adevitra ity izay efa lasa mialoha raha ohatra ka izay ny lazantsika azy eo amin'ny sehatra nasionaly sy ny sehatra regionaly ka tsy fampiakarana 100 ariary tahaka ny taxi be eto Andrenivohitra no nataon'izy ireo fa efa niakatra mihoatra lavitra amin'izany. Misy ny nampiakatra 500, misy ny nampiakatra 1,000, misy ny nampiakatra 2,000, misy ny nampiakatra aman'alina akory ny ary ao anatin'izany roan'ny zotra nasionaly. Arakaraky ny lalan'ny zotra no nisiny izay fampiakarana izay. Titsika ambara amin'izay dia ny amin'ny hoe nilaza fa mandray ndraikitra ny fanjakana ary ny filoham-pirenena misy no namory ireo mpitatitra. Na dia misy tompona ndraikitra tokony nahavita izany aza ao anatin'ny governemanta. Midika izany fa mahendomboanjo ary tsy maintsy miezaka mamono afo raha amin'izao fotoana izao fitondram-panjakana satria voaingana kely koa ny trangan-javatra mitovy amin'ny tranga misy eto Madagasikara tany Sri Lanka no niseho tamin'ny sabotsy teo. Ka mailomalotra eo anatrehan'izany ny fanjakana satria ireo rehetrarehetra ireo na ny tany Peroa, na ny tany Argentine, na ny tany Sri Lanka, na ny tany Albanie tamin'ny lahady teo dia ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny fiakaran'ny vidim-piainana daholo nahatonga an'izany hetsy-bahoaka izany. Explosion sociale ny anaran'izany. Namiezaka mafy manao ny fandemena ara-tsaina ny amin'ny antony tsy maintsy hampiakarana izany vidin-tsolika izany ary ny fitondram-panjakana dia tsy maharesy lahatra ny vahoaka izany satria tsy izay no fanarahana tamin'ny vahoaka tamin'ny 2024. Ary mbola nanana fomba tokony nampidinana izany vidin-tsolika izany ny fitondram-panjakana raha toa ka nidina ny vidin-tsolika teto Madagasikara tamin'ny taona 2024. Ary taorian'izay dia afaka niakatra tsikelikely raha ohatra ka nandray an'izany fanapahan-kevitra izany. Ny fanjakana moa dia mametraka amin'ny alalan'ny OMS sy ny ministera ny amin'ny hoe administration na prix no mety amin'izy ireo, izany hoe tsy maintsy hifanarahana amin'ny fitondram-panjakana ny fampiakarana vidin-tsolika miaraka amin'reto kompani-tsolika reto. Na izany aza nefa dia hita mibaribary be ny tsy fahafahana miatrika adevitra eo amin'ny fitondram-panjakana satria tsy nahavita nandresy lahatra ny kompani petrolera na dia misy ara ny fomba fanehoan-kevitra miseho masika ataon'ny filoha Andry Rajoelina indraindray dia kely hery eo anatrehan'ireo kompani petrolera satria 420 isan-jato be zao isika no azo ny fanarahana tamin'izy ireo. Ambony efa nanaiky ny fitondram-panjakana fa nampidina 520 isan-jato ny hetra ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Dia sarinady daholo iny feonina ny antsoina mpandraraha, ny antsoina sarisarina zon'ny mpanjifa naseho ny seho tele
mba eti ny ilazana fa miresaka amin'ny ankolafy-kely maro samihafa izany fitondram-panjakana izany, fa ny fafantatra dia tsy maintsy isy fiakarany be zany vidin'ny solika izany. Afa baraka teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ty fitondram-panjakana ity, ary manomboka miseho lany am'izao fotoana izao ny fampiakarana an'ireo sara rehetrarehetra zay mifandraika an'izany vidin'ny solika izany. Mbola ny tontolon'ny fitaterana io miteny io, tsy mbola miresaka ny lafin-javatra amin'ny alalan'ny vidin'entana isika na amin'ny alalan'ireo sehatra samihafa zay isiny zay fiatraikany fikaran'ny vidy solika izay, na ho an'ny fampianarana, na ho an'ny fahasalamana izany, na ho an'ny fizahan-tany zay tsy maintsy isy fiatraikany daholo am'ireo asa manandraikitra samihafa. Io nentiny ilazana fa mbola tsy afa-bela kofona ny fitondram-panjakana, ary raha ny tiany ara de hisitry belona manoloana n'izao fimenomenonana samihafa hita sy miseho lany etsero izao, saingy tsy afa-bela ka ny filoha mihitsy no miditra tsehatra, satria efa tsy mahatoky an'ireo sapana sy ratsana rehetra eo ambany fifehezana andamina izao raharaha izao, satria voaingana loatra ny zava-misy tany Sri Lanka sy Albania. Ratsorina de ho sepotry ny famonoana afo ny fitondram-panjakana, ary tsy misy zay tsy miteny am'izao fotoana izao ny amin'ny tokony hialany zany filoham-pirenena izany. Anisan'ireo nafanafo ohatra ny mpanakanto anankiray ary efa niantso mihitsiny ny tokony hialany sy ny fitondram-panjakana zay tarihana. Ireo izay nanohana ny larana fahatelo ambin'ny folo tamin'ny andro ny fifidianana aza moa de efa betsaka reo nandaony sambo ary niantsoantsony sy mitoto tany mihitsiny ny tsy tokony hitsony hamerenana an'izany mitondro zany amin'ny fifidianana manaraka. Samy efa tovoka silao satria mahatsapa ny tsy fahaiza-mitantana sy mifady mpanantenana lehibe miaro fitaka sy lainga ny amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Zany zava-misy zany malaza, vitantsika eo indray ny fivoaran'ny raharaha ho an'ny rapitso rafakapitso tobo klasy tobo vavy.